Lafomba vao mahakasika ny toetrandro kosa indray no etsika manaraka. Fitaovana manara-penitra sy manaraka ny fivoaran'ny teknôlôjia no ampiasain'ny sampana famantarana ny toetrandro tao aorian'ny fametrahana ireo fitaovana avolenta teny amin'ny Vohibeny Tetsy Ampandrinomby androany. Afaka manome vaovao momba ny finavinan'ny toetrandro ara-potoana sy azo antoka araka izany ny meteo manomboka izao. Manomboka izao, afaka ny vaovao momba ny vinavina ny toetrandro ara-potoana sy azo antoka ny Vohibeny famantarana ny toetrandro. Izany tanteraka dia noho ny fametrahana ireo fitaovana manara-penitra sy manaraka ny fivoaran'ny teknôlôjia avolenta eo anivon'izany Vohibe izany, ka misongadina amin'ireo ny fametrahana ny logiciel Météo Factory novokarin'ny Météo France International. Nanamafy ny ministra fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro teto fa izao fanavaozana ny fitaovana eo anivon'ny Vohibeny famantarana ny toetrandro izao dia mampiseho fa ny famantarana ny toetrandro dia ekina ny sehatra maro ka ilaina ny fahafahana manome vaovao marina sy eo ny eo. Namafisy ny ary teto fa tafiditra ao anatiny vaindondra raha ny gouvernement ny mahakasika indrindra ny raharaha ny famantarana ny toetrandro. Vokatra voalohany azo lazaina dia manana fiabilité de plus zany ny prévision météorologique hitantsika. Tsy malala moa fa isaky misy miloza eo amin'ny roa tonga eto Madagasikara mitondra voka-dratsy zany ka mahatsara mba ahafahana misoroka loza koa ary ahafahany fampiasa manamarina eo amin'ny valopolo isanjato noho ireo prévision ireo. Tafiditra ao anatiny tetikasa miopana amin'ny fampianana ny tsindry ateraky ny loza voajanahary sy ny tetikasa pupirve izay tanterahany CPGU ary vatsiany banky iraisam-pirenena vola mitetina hatrany amin'ny 7 sy ray sy 4 euro na 2 miliara sy 7 tapitrisa ariary ny fametrahana ireo fitaovana vaovao ireto. Notanterahana androany ny lanonana fitokanana ireo fitaovana vaovao ireo eo anivon'ny Vohibe famantarana ny toetrandro Ampandrinomby ka name voninahitra ny fotoana ny sekretera mpanantateraky ny Organisation Météorologique Mondiale Andriamatoa Michel Jarot.